tena gaga ihany ao ary kla aiza ve ka ty anaovana fokoana andoam-pirenena daholo ty zavatra rehetrarehetra ty fa inona indray ny olona mitery e ka le izy nge dia izao hoe raha mba alaina daholo ihany ny hevitry ny maro ohatra ny amin'ny fokotany ho maninona tsy mba ampidirinao koa ny resaka fokoana andoha mikasika ny toe-tsaina tsy mahomby io betsaka nge ny olona mana fotoany e ny toe-tsaina mampiorooro mampatahotra tena mampiferinaina vahoaka mihitsy e ay ve azoko tena azoko eny e marina izany sehatra marina hoe ny misy an'izany e eny amin'ny toeram-pitsaboana ohatra nisy olona tena tsy manaja olona mihitsy e misy mikitakita tsy manaja marary hitany daholo zany fa ilay izy kosa tsy dia izy rehetra akory mba misy mahatsapa ihany fa izay marary andrianina eny amin'ny sehatry ny asa ho an'ny vahoaka mihitsy e misy an'izany koa le hoe fitaiko ny taratasinao fa mba mametra kely ho an'ny rovy e eo koa ny hoe asigote kely ihany fa fitaiko hatrany farany ty e ny tena loza dia misy mametraka marobola mihitsy ary le maty iny le mampifandravandry betsaka rangano voany izany saingy izay mahay moa adalako miazo mahavony lakambilavila tena zany mihitsy fa tena resaka kolokolo mihitsy zany ny makarary ainanao io tena zany e tena zany mihitsy azonao tsara le izy ny tena loza amin'io maharatsy maso ny firenena ny kolikoly fa voazana efa ezahany fanavozana ho vaina daholo izany rehetra zany tery mahareta fa hanana ny soa e mahery 7 minitra ny amin'ny valora maraina ao anatin'ny fandaharana be miray isika amin'izao fotoana izao tolorana ny arahaba ianao mpieno mandray anay amin'ny toerana maro samihafa na mbola ohatrano ianao na efa any amin'ny toeram-piasana ianao mety mbola eny amin'ny fiarakodia ihany koa na iombonana io na ny olotsotra makasitraka hatrany na eto toerana ianao na ny ampitan-dranomasina ihany koa izay mandray anay dia afakasitrahana no omenanareo amin'ny tsy fahafoizana sy fiarahadalana hatrany amin'ity onjam-peo ity tolorana ny araba manokana ihany koa reo izay mahatsiaro zavatra manokana mitony hoe nanamarika ny androm-piaina zany anniversaire io fa soavana maro samihafa dia ara-painareo mitafotafo soava andro ihany koa reo ataontsika hoe mandalo seda noho ny anto maro samihafa mety tsy fahasalamana na moyavana na mety hoe tsy fombiazana tamin'ny zavatra natao dia mahereza ary tsy mahazo kivy fa matonao mbola mahanana n'ilay tombonandro iainana dia mbola misy ho fanantenana no ambadika izany rehetrarehetra zany zay no lava fa iterino mampifarayntsika tsy amin'ny lafiny teknika hitahina kely kosa no manao ny fandarana akapobeny manambahintsika amin'ity anio ty ele arabe vahiny miarabanao tonga eto amin'ny top radio amin'ity marainy ty miarabanareo eto amin'ny top radio miaraba ihany koa ny mpanaraka ny tokantrano any na ny eto Madagasikara na ny any ivelany eny ary ty moa fianona voalohany amin'ity taona 4 dia miarabanao natratra ny taona na dia efa ty amin'ny ataontsika hoe fa 1 volana ihany ary fa mbola tsy tary zany ary dia mirary soa indrindraindrindra ho fombiazana ary mba ho taona hitobahany soa sy ny fahasoavana ary ny fahasalamana ty taona 4 ity ny vahintsika dia tsy izovena amin'ny maro tanora amin'ny sehatra amin'ny politika izy dia mitarika ny antoko ondrokafo izy dia ao anatin'ireo vovonana na plateforme maro samihafa eo ny amin'ny lafiny politika eo ihany koa ny amin'ny lafiny ataontsika hoe fiarovana ny tombotsoan'ny faritra dia maromaro ihany ataontsika hoe multicasquette isany ataontsika hoe faraparany teo ngama zany isany ahafantarana azy keo dia izy raha eo amin'ireo mpanolotsana manokana ny filohan'ny fanavozana ny republika zany ele arabe vahiny toko fofo ihany le ataontsika hoe falazalazana mombanao mety tsy adiso azy satria tsara ihany aloha mba manamarika an'izany amin'ny fiandohan'ny resaka fa ety am-piandohana ngama dia zao isan'ny vaovao nanamarika an'iny ataontsika hoe farany herinandro iny ao anatin'ilay ataontsika hoe politika zany dia ilay accord politique zay vokatra ny voaka tao anatin'ilay assise des partis politiques zay nitaterana tamin'ny volana desambra iny zany tetsy amin'ny kianja mitafo ny ankoron-drano dia sadakadaka ny olona zany amin'ilay fampitam-baovao fofomosa fintina le mandehany amin'ny gazety sy tamin'ny anatina vaovao fa ity an'io ty ngama eto indrindra ianao satria ianao dia
isaina ataontsika hoe piketrika pitarika ihany ko nga zany lohandoha ampisorony tena voambolana malagasy isan'ny mahalaza azy de gagagaga ihany ny olona hoe ahoana marina moa zany fipetraka zany rehetrarehetra zany accord politika anao conférence nationale tsika any no heverina fa amariparitana ny zavatra rehetra heverina fa hitantanana ny firenena sy andaminana ny raha politika eto Madagasikara le fisiny le kasiketinao mantsy hoe ianao mpanolotsain'ny filohan'ny fanavozana ny republika de afangaron'ny olona hoe ity hoe zany efa io hoe zany le lalakizorona atiana tongavana hoe foanana daholo reo anympanjakana misy am'izao fotoana fa apetraky rehetrarehetrarehetra omeko fotoana mihitsy ianao iala arabe vahiny aloha mba hanazava le izy satria araka nambara hoe mety fintina ihany tsy fantatra na hoe mety nisy désinformation koa teo am're ataontsika hoe ny zavatra mivoaka dia omeko fotoana kely ianao hoe inona mariny ty zavatra nataonareo tya sy hoe io ve zany ny tena hoe zavatra aroson'ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao amin'ny alalanao. Ya makasitraka amin'ilay fanontaniana namana Roland tsara tokoa moa izy hoe nandraisana anjara moa zany aminay no manjery tahaka tony de mba hitondrana fanazavana bebe kokoa araka ny zavatra resahanao sy hoe entina hanazavana ihany koa sy mety maneloelo any tsain'ny olona any tiako mariana voalohany aloha de ny hoe tsy misy idirany mihitsy ny fitondrana amin'izao fotoana izao ny fanavozana zany iny processus nataona iny fa mampisehatra politika mampitarika politika no nandraisana anjara tam'le izy lay processus ihany koa dia tsara no mampafantatra antsika hoe raha ny fanendrena mampanolo-tsaina de ny 12 volana décembre no nivoaka ilay décret de nomination zany fa lay processus kosa efa 2 volana teo eo zany mialohan'izay na 2 volana mahery koa no niketriketrehany namana mpitarika politika maromaro azy zany hoe efa tany amin'ny volana oktobra tany hoany zany no niketrehana n'io zavatra io dikan'izay tsy misy idirany na ifandraisany fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao mihitsy zany le izy tsara aloha zany manamarika an'izay sahala amin'izay koa zany lay hevitra lay accord sy ny karazany de tsy misy ifandraisany arak'izay mihitsy fa mampanao politika izay na eo ary lay toerany mampanolo-tsaina dia manana ny hevitra ihany koa manana ny sosikevitra ihany koa heverina mba amoahana ny firenena amin'izao le fahasahiranany zao ka le izy zany tsotra be ny antony satria lasa ohatrany rohitin'ny hafa any amin'ny tsy izy le izy fa ho anay de tsotra hoe hiatrika nylay ofikaonandoam-pirenentsika atsoatsy de nanandrana zany zay hoe maninona moa izay mety mba mitovy fomba fijery mitovy hevitra andao itsika mba nambatra hery de araha iketrika araky ny teneninao azy teo hoe inona ny olan'ity fireneny ity de inona ny mety ho vahaolana iny aloha zany no ataoko hoe mba takatry ny sainy be sy ny maro teo satria antoko politika teo eo amin'ny 20 teo nandray anjara tamin'ilay asizy nandritra ny 3 andro tery korondrano rehefa avy eo vita ny vokatra de ny soniavana am'izao izy zany tamin'iny fotoana iny 3 nanao sony azy raha ny omaly tafiakatra 13 ilay nanao sony izay mariaviko ihany koa inona moa nitovizanay areo aloha ao anatin'le izy na dia avy amina antoko politika maro samihafa ary nitovizana de tsotra samy tsy miady hevitra tsony amin'ny fanohanana ilay filoham-panjakana filohan'ny fanavozana amin'izao fotoana zao iny zany dia hitovizan-kevitra iny dikan'izay tsy misy manao remise en cause an'izay mihitsy zany izahay ao anatin'le izy fa rehefa miresaka kosa tsika fanavozana de verina rariny ihany kosa angambe ny mba henona ny hevitry ny maro ao anatin'le izy raha iny fanarahana politika iny sosikevitra iny averiko foana hoe sosikevitra iny fa tsy iny akory no hoe baiboly iny ka tsy azoko tiany iny na azovany iny tsy azo ovany iny fa sosikevitra ho an'le namana nandray anjara iny sosikevitra andeha hoentina makany amin'ilay fikaonandoam-pirenena izy eo mety manany heviny koa ny hafa ao anatin'le izy fa iny aloha zany nyvokatra ilay fionana teo de hoentina le izy ny mariako fotsiny de ny hoe za zao amin'ny mahafilohan'ny otrikafo sy amin'ny mampitarika an'le plateforme politika hoe kafima na komity fanavozana fotony any Madagasikara zay misy 5 eo zay tsy voatery mety amiko ane na mety amin'ny otrikafo na mety amin'ny kafima lay hevitra tapako fa iny no ny fanarahany rehetra aloha de tsy azo ovaina le izy de naroso zay zany tsara ny manamarika mety misy teboka vitsivitsy eo tsy voatery ety amin'ny rehetra fa hevitra ny mpandray anjara iny
tehiverina kosa ny tsara indrindra ny etika politika dia tsy afaka manova n'le izy zay zany satria lasa ohatra ny mampiteraka resabe le izy fa iny ve zany ny hevitrany fa izay le izy ao anatin'izay ao anatin'leo maty hoe anao soni de indratr'endratra ihany rehetra hoe ao anaty koa moa zany satria raha ampifandraisina mirasotro eo zany ohatra hoe ny fanapa-kevitra teo anivonetsy amboda zany tao anatin'le izy de hoe mijanona eo reo institution reo institution reo de ataontsika hoe mba tsy lazako hoe mifampiaro zany fa tsy mifanongana ao anatin'le fiampiana de misy an'le anareo atao ambadika ato tsy mifanohitra am'izay le zavatra hoe mila enao moa zany andisona namarina le mila miala reo de soloana nyreto de ohatra ny olona zany tonga de manao référence hoe anao ohatrohatran'le tany amin'ny 2009 indray zany de hoatsangana ny CT de hoatsangana CST de hoatsangana ny lycée de hoe reto tena manao vondrona antoko tena matahotra fifidianana reto fa hoe ty zany le hoe misimisy ohatra mipaisopaiso-kady zany zay ena ndraisan'ny olona lizy rela veveny de aloko mihitsy ianao any manazava lizy hoe ohatrohatran'ny ahoana zany ny tena ho fandehan'ity zavatra ty tsy mifanometsiny mihitsy am'izany adevitra zany ao anatin'le izy le fomba fanaovana politika koa moa zany hoe de efa fantatritsika ao anatin'izay fa so kosa raha nyresaka ny teny akanjitsika de samy matsiary kosa fa isan'ny fitakinana tao teny zany zay le izy mino fa tsy diso am'izay lafin'izay ary mbola matsiarotsiara ny hoe ny fandravana ny institution rehetrarehetra sy ny karazan'ireo namerina an'izany zay voatra moa zany ny fiainan'ny firenena tatoarina samy manana ny fomba fijeriny samy manana indray ny mahita hoe zao ny mapetipety kokoa an'le izy ny azy zany mahavariana fotsiny de zao hoe tsika tsy mba zatra manao débat de fond ao anatin'le izy iny zao misy hevitra zany mba takatry ny sainy reo le mpandray anjara tamin'le asizy naroso le izy fa tsy misy miady hevitra n'le teboka ao anatiny mihitsy ange ka ny problema tonga de azy le fiditiavatsa izy io neny sasany ara moa de hoe le antoko kely izy menakavy fotsiny ao tsy manana na de lehibean'ny fokotany ary tsy manana mambatseza zany ny ady hevitra hoentina olona tsy lany tamin'ny fifidianan'reo ka ny lalàna aloha eto amintsika kosa tsy mbola misy mametraka an'izay hoe rehefa misy antoko io tsy manana olo-mafidy de tsy afaka mandray anjara amin'ny fiainam-pirenena raha ohatra ary zay ny ataontsika de atao ahoana zany leo vahoaka reo ao anatin'le izy le voaka tiako tenenina hoe misy tsy ny voaka malagasy rehetrarehetra nge ny partisan antoko politika na hoe anatina antoko politika de tsy hoenona zany ny hevitra reo satria ireo tsy anatina organisation politika ny ohatran'izany ozy hoe so de tsy tokony ho zany kosa ny fomba fijeran'le izy ny manahirana nge de zao tsika samy manao politika de samy mafantatra ny pratika politika eto miresaka n'le débat de fond hoe de tokony hoe dikevitra hoe tena le any amin'ny votoatiny rara rehefa tena mijeriko inge sy meny ny hafa zany ny hafa resako mety misy olom-pirenena tsotro io misy mpanao politika ihany koa de hoe olana sosialy no élément déclencheur nzao zavatra zao de hoe aloha ity fa processus ny hoe ny filohan'ny antenimera-pirenena no laza hoe régime intérimaire zany eo de hoe aloha io andeha fianareo mpanao politika tena nahitsy be ny faneho-kevitra ny olona misy le mpiantso eto zany tena hoe nareo namodika ny firenena nareo natonga ny firenena zao ndana aloha nareo makasisiny de manomana teninareo de miandrasinareo any am'le fifidianana zay koa hoe le hevitra ato ambadika ato miresaka n'le débat matsy anao de zay mety ny olo hoe aloha ary aloha nareo misitasitaka le misitasitaka moa zany hoe zay mihitsy moa le ola de asa ahoana ary no andraisanao an'lisy zao ne lizo azy zay nataoko hoe Madagasikara ty nge tsika samy eto anatiny eto metikodiny eto mifankafantatra eto daholo ao anatin'le izy za zao variana le fa asa inona amina ao anatin'le izy hoe olona tsy lany tamin'ny fifidianana fa zao hoe fiza tamintsika moa no tsy nitabataba teto fa hoe zavatra tsy manjary mihitsy ange le fifidianana atao eto amin'ity fireneny ty ray zay faharoa betsaka ange ny lany tamin'ny corruption électorale le aloha zava le resaky de tsika ve de sanatriaviny zany de ifanala-baraka eto sy zay mihitsy le izy ny sasany ange tao anatin'le izy ka isan'ny mpifidy ividiny amin'ny vola zany ange zavatra hita teto amin'ity fireneny ty vidiny zalany vato ray an'le mpifidy zay ny malany azy toy zay ve zany no ifampitsikeraitsika eto izy manahirana le izy raha ohatra zay raha zay tokoa ary izy ranamboatra zay indrindra mako hoe manina ary moa raha ohatra ka hoe ifzay tokoa le zavatra misy zay zany le constat nanao diagnostic nareo ny fifidianana teto ary tsy ny mpanao politika malagasy ihany tsy ny gasy ihany fa eny fa nareo ataontsika hoe mpiara-mio amin'andro ka atao anatin'izany ohatra ny vondrona européenne nanao fanamarihana efa teboka maromaro efa roapolo mahery mihitsy nanaova fanamarihana mikasika ny fifidianana tamin'ny 2018 maninona tsy tonga de tany ary nandaninareo andro
fatoanareo de ohatra mikasika an'le hoe ahoana no amin'ny code électoral tsy haiko liste électoral rafitra inanao an'le fifidiana sy ny sisa sy ny sisa ao anatiny io daholo zany isan'ny sosikevitra ao anatin'ilay akoro avokoa zany mahakasika ny fifidianana ao anatin'le izy fa ny anay kosa zany ngezabe ao anatiny de ny hoe ny hevitra tsy itovizana nge zao misy a ny tonga de te hanosika mafy an'ilay firenena mandeha makany amin'ny fifidianana amin'izao situation zao satria fa misy kajy politika daholo zany zavatra any fa ny ariakilany ange mora lay miteny fa tsika kosa matakatra hoe inona ny kajy politika amin'ilay fanosehana ny firenena amin'izao fotoana zao tonga de hoe andeha makany amin'ny fifidianana misy zavatra tsy maintsy tandremana io fanovana nefa andresantsika kidy fanovana isan'ny natonga ny olon'ity firenena ity zany le tsy fahadiovany fifidianana de mba manolo-kevitra zay ao anatin'izy hoe andao ary jereny reto tsy le rafitra ifehy ny fifidianana ihany fa le pitsopitso ny rehetrarehetra mitondra antsika makany amin'ny fifidianana mety afaka arosinao hoe za resaka eto zao mety fanamaky an'le akoro fa limpianao antsika misy tsinay ohatra ao anatin'io zao ny ngezabe de le hoe le rafitra hitatanana ny fifidianana zay na nisy le akoro na tsy nisy le akoro aloha fantatry ny rehetra ny hevitra ny otrikafa makasika ny hoe ny sy nisy ny karazany zany fa fantatry ny rehetra ny hevitra hoe makasika an'izany nampidiriny namanao moa zany le izy samy resa lahatra ny namana ny ray anjara tam'le sisy io rafitra mifeny fifidianana io tena mila jerentsika tokoa fa manahirana io fa io foana makoatra ny olona ny jiro sy ny rano de le olona milatsiny am'le voambolana hoe le mpitondra fanjakana malelu foana nge no isan'ny mahatonga ny problema eto amin'ny firenena voalohandohan'ny taona 2020 lany 7 sanjato mahery ny presidentsialy tonga ny volana me miongana zany foana fantatritsika koa nahazo ny amiral fantatritsika nahazo ny président Marc Ravalomanana zala amin'izany koa lay mpitondra fanjakana farany teo satria mahalelu tereko masaka fotsiny le fifidianana hoe zay manambola nao afaka manao azy de avy eo miteraka olana eto amin'ny firenena le izy mba hialana amin'izay de zay no isan'ny nanolora-kevitra mahakasika an'le fifidianana andao mba jerena zany resaka caution zany andao mba jerena ny resaka code électoral andao mba hiadi-kevitra ny processus rehetrarehetra mitondra antsika makany amin'ilay fifidianana fa tsy mety ty le hoe rehefa tsy manana 20 millions d'ariary le olona de tsy afaka na de conscient ary zany tsy ananana na toko politika ary izy de tsy afaka mandray anjara ny fifidianana tsy afaka mandray anjara ny fiainam-pirenena hoy zay hoe miresaka fanovantsika zany kosa le mila jerena andao jerena ny hoe financement ny parti politika ao anatin'le izy avy aiza tsy avy amin'izy avy no azo ekena ao anatin'le izy tsika zao manana an'le CC FVP raha tsy diso io zany le rantsana anankiray manaramaso indrindra ny resaka fifidianana zany ny resaka hoe entimana sy ny vola ampiasaina ny fifidianana inona moa zany ny adosonay raha manosokevitra zay am'izao hoe andao jerena zany lafiny rehetrarehetra ananatsika le rafitra fa le rafitra nge tsy manana na de vola budget hoentiny miatrika kory manaramaso an'ilay resaka fifidianana sy ny karazany de tsy asian'ny olona asiny ao anatin'le izy sala amin'izany koa no hoe misy le rafitra anaramaso an'izany fa ny financement ny parti politika nge rehefa makany amin'ny fifidianana tsy mbola mazava de ho lasa mandray ny volan'ny karana mandray ny volan'ny sonoa mandray ny volan'ny firenena zao nefa io le mamatotra le firenentsika zany no isan'ny sosikevitray ao anatin'ilay akoro koa zay hoe inona moa zany ny tena adsoina raha mitondra lizy averiko ihany sosikevitra le izy ny avaty aminay de le sosikevitra ny arahana nanaso nefa mety manany heviny koa ny hafa hoa ny am'izao situation zao fantatsika hoe isan'ny miverina ny resaka ny médiation otarian'ny SADC sy ny karazany sy de niarana fantatritsika fa de eto amin'ny firenena zany de mazava le vahaolana fa nivelany foana le ivelony avy any ivelany fa vahaolana foana mety amino imposena de manao sony fotsiny raha malagasy setra politika malagasy de mba isan'ny alana amin'izany no natonga anay hoe ty kosa zany raha izitsika hoe tena mba probleman'ny malagasy olany samy malagasy andaotsika niezaka masy zany tsy midika mihitsy ary tsy miresaka mihitsy hoe tsy ifandraina tsy ara-iasa amin'ny avy any ivelany satria zany roa samy hafa zany mantsy nisany tsy mitovy zany ho an'ny otrikafy de nahafantarana anareo mihitsy le hoe maleo tena moa fiandehanam-pirenena narovana mafy fa mety mbola iverenanao ihany mikasika nina tatsika momba ny accord politique iny fa rarotany moa ny mahito anao satria tatoatany zao isany hoe vaovao mitaontsika hoe mety nandalo izy fa misitona ny saina ihany tao anatin'ireo fivoahana farafakely ny indrosesy farany teo zany nataon'ny filoana ny fanafozana ny republika tany Abu Dhabi moa zany de taty Afrika atsimo ny faharoa de tao anatin' zany mikasika an'le miresaka an'le hoe financement ana parti moa anao zany teo de misy hoe avy amina
mety hoe ery ara-toe-carré na mety atao nata mety eo ivelany eo ihany koa reo nitoerany amin'ny fifandraisana amin'ny lafiny vondrom-pahitra na mety géopolitika mihitsy koa zany raha ohatra zay malaza an'le izy de tato ato zany zao ohatrany hoe manokanokatra varavarana any antsinanana zany tsika zany hoe ele arabe vahiny inona io hoe vokatra ilay ny olona zany hoe andaotsika hanapaka tadipotra amin'ny frantsay fa io ihany tsy zay hoe le antonanton'le sa hoe inona no mijustifie na inona no tsy mijustifie moa zany inona zany natsika hoe mety mahatonga n'le safidy tsy hoe safidy akory aloha mbola tsy tena fantatra moa satria raha régime intérimaire zany mantsy na transition de ho an'ny fiheverana sy ny zavatra fantatra sy resahana matetika de hoe tsy tokony isy hamatorana ny firenena ataon'ny mpitatana amin'izao fotoana zao amina zavatra hoe tsy zavatra tokony hamatotra ny firenena zany fa ohatrany expédition affaire courante aloha no tokony mandeha nefa le zavatra nitranga tato ato ohatrany misy tsinjotsinjo mandeha makany amin'izany misokatra makany antsinanana any dia misy ny arsiva tsy efa ny zavatra ny tenenina de mipetraka izay isan'ny nanoeran'ny otrikafo nia tezamita tamin'ny 7 izay nandritra ny 5 taona iny de tsotra hoe 5 taona ve nareo de affaire courante fotsiny no atao ho anay zany rehefa niraisina ny fitantanana an'le firenena andao ilana mihitsy zay fomba fijery zay ny problema nge tsy any amin'le mandray fanapahan-kevitra mamatotra no mety ho toy any fiainam-pireneny fa le fanapahan-kevitra raisina ve hitondra tombontsoa ho an'ny mpiray tanindrazana zay zany no problema ao anatin'le izy ka ho anay aloha mialatsiny amin'izay sy hoe ny fomba fijerinay ny politika fifandraisana tamin'ny occidentaux hatramin'izay zava-dehibe ho anay aloha le kabarin'ilay filohan'ny fanavozana zay natao teny amin'ny CCI vato tamin'ny alatsinainy teo satria de mazava zany ny anazy hoe daotsika mitodika misimisy kokoa makaria tsinanana zay zany le kabary tao ary nangataka mihitsy moa zany izy nia filohan'ny fanavaozana amin'izao fotoana zao hoe ny andray anjara amin'ny fivoren'ny firenena mikambana amin'ny BRICS reo de mety atao any amin'ny volana jona na jolay ho avy zao ho anay zay le position politique ilaina mazava tsara amina orientation diplomatique tena mba mila mazava tsika fa tsisy fiatraikany vera amin'ny toerana radiografika sy ny atao hoe mahastratéjika ny toerana misy atsika satria tadidiko tsara tamin'ny andron'ny république faharoa mbola zaza moa ny tena de teo nefa ny ray aman-dreny tao anatin'izany de nalaza mihitsy hoe océan indien zone de paix de io zay lafin'izay mihitsy ny le arabe vahiny zany hoe tsy ohatrany mety tandondondoza ihany ve le firenena manoloana zany zavatra zany satria etsy akaikitsika mihelohelo tsy daholo reo firenena goavana isan'ny zany ny américaine ary américaine tsy de raha fahitana azy ny fihetsiky ny filoha amin'izao fotoana zao tsy de mirahaраha loatra zay mety hoe fifanarahana tany alovany azy zany zay ataony rehefa hoe misy zavatra ny arena mbola orsah koa mibazy toy le arinareo matsiny rehefa avy eo fa ny azy rehefa misy zavatra ilainy ao de efa avy izy zany angady sy ny arony amin'ny fomba rehetra tsy ady hevitra mihitsy io ny raha mahita ny zavatra nitranga tany Venezuela io indrindra matsiny resahako hoe ity resaka makany antsinanana sy ny BRICS resahanao ty ve tsy mety ho hambana hafa ho an'ny firenena ka zay nilazainao makasika ny filoha amerikana zay mihitsy ny andresako azy ozy izy ianao hoe nisy nandro tsy mandrara azy mety fifandraisana tany aloha sy fanarahana tany aloha tany izy fa tsy zavatra hiveriny masony amerikana no andraisan'ny fanapahan-kevitra de zay mihitsy koa le izy ary zay ny akasitrahanay zany ny filoha amin'izao fotoana zao na teo aroan'le fifanarahana rehetrarehetra hita hoe mamatotra fotsain'le firenena fa tsy hitondra tombontsoa atsika ve maninona tsy asahanay fanapahan-kevitra ao anatin'le izy hoe tiano heveriko mahasoan'le firenena dia zay no andraisana fanapahan-kevitra fa io fotsiny miresaka fiandrianam-pirenena tsika de mazava kosa le izy hoe ninona fanapahan-kevitra raisitsika na hitodika izy tsika na hitodika izy amin'ny lafin'ny diplomasia zao zany de hoe hitodika makany antsinanana zay ozy hoe toananay tanteraka mihitsy fa mila miaro ny tombontsoa atsika koa tsika ao anatin'le izy mila sarotiny amin'le resaka fiandrianam-pirenena koa tsika ao anatin'le izy so de sanatria zany le izy tsy mety raha hoe mialakatso tsika de ambodepona satria ny fifandraisana amin'ny lafin'ny diplomasia de resaka tombontsoa foana io fa tsisy resaka finamanana zany io ka iveriko hoe mahatoa
nasana indray n'la fanapahan-kevitra zany ny filohan'ny fanavaozana amin'izao fotoana izao zay averiko ihany hoe toana ny otrikafo tanteraka sy ny kafim izay azavatra de ozy hoe dikan'izay koa zany misy orientation tsy maintsy amboarina ao anatin'izay na ny ekipa na ny firafitry ny fiainam-pirenena maka fiafitry ny toe-karena ny sosialy sy ny karazany tsy maintsy misy fanamboarana zany zay satria ianao koa zany tsy maintsy mila ekipa aterak'izay hoe olona manana n'izay fomba fijery izay vonina novan'le zavatra misy eto raha miresaka ny océan Indien ianao canal de Mozambique zone TP sy ny karazany ozy hoe raha ny fifandraisana amin'ireo teo aloha reo tena ny ainan'izay hoe izay tokoa ve tsika tamin'ny fiarahana amin'ireo fa ny au contraire le izy na ny faritra ny masitsika raha tena sy ny faritra bakabakatsika tena hanaovandry lazy tiany ataony ka everina kosa ao anatin'le izy hoe raha ohatra mivoaka amin'izay fifanarahana tsy mahomby izay ilay filohan'ny fanavaozana amin'izao fotoana izao zany ka mitady lalakafa everinay fa tsy tsiny kosa izay ary toananay fa averiko ihany le izy hoe na izany na tsy zany ary mila mahay miaro ny tompontsoa atsikitsika tompontsoan'ny firenena na ifandray amin'izy na ifandray amin'izy de mila sarotony koa tsika amin'io le resaka fiandrianam-pirenena io mba tsy iverenany olana tetsy aloha zany mety zay ve ny mahatonga le zavatra misy tato ato satria zavatra misy zany de zao hoe ny frantsay aloha zany de tsy amela irery koa satria historiquement zany hoe ancienne puissance coloniale eo ihany koa hoe raha nympitondra farany teo moa zany de mazava loatra fa hoe frantsay zany satria ny ara-taratasana zany de milaza an'izany dia hoe raha voakitikitika na matsiaro mety ohatran'izany ny intérêt frantsay tombontsoa frantsay eto zany satria mbola zareo nanisany mariny lova tsaiko na mbola voalohany izy amin'izao fotoana zao na faharoa ao aorianan'ny Chine de isan'ny mbola mitazona andreo ataontsika hoe ny fiarina lehibe zany eto Madagasikara amin'ny lafin'ny toe-karena de mety zay ve ny ao ambadika le hoe lasa reo mpiaradia amin'ny frongony moa no ilazanareo an'le izy amin'izao fotoana zao ohatra misy ohatran'ny tena tsy hoe sasalom fa ohatran'ny kanetsinentsika be de hoe tena resaka valifaty politika satria etsy andaniny zany hoe todika makanetsanana na akilany de hoe reto le totsika hoe mpiaradia zay niarony intérêt frantsay zany zao lasa ohatran'ny voentsiketsika zany taona le arabe vahiny zay tokoa hoe zany le pratika amin'izao ny any fijeriko azy tsy de resaka le hoe satria retsy tsy mitovy fomba fijery hoe na ny orienté nakanetsinana na le filoha de le teo aloha zay niaraka amin'ny occidentaux de enjehana daholo ozy hoe tsy zay kosa angamba le izy laza miara-mahitsy tsika ary eto azy zany de mamerina zavatra efa nilazaiko hoe tena raha misy ary veriko zay hoe mpitondra fanjakana sambatra dareo le mpitondra teo aloha reo raha ny resaka fanenjehana sy ny karazany satria raha oarina amin'ny pratika nataondry zareo teto kosa de ozy hoe tena mbola olona vitsivitsy izy zany voakitika ao anatin'le izy mbola nisy ny afaka ny andositra sy ny karazany ozy hoe raha oarina amin'ny pratika politika an'zareo sy ny fanenjehana nataondry zareo tamin'izy nitondra tena mbola miainy zareo anatin'le izy ny faharoa de ny hoe tsika raha tena anangana firenena vaniny tsika de ozy hoe tena le culture ny impunité io tena mila janony io ary tia tsy mahaolo ny fo atsika ty koa tena tokony ho jerentsika raha ny zavatra nataon'le ny olo reny ve sy ny zavatra nyresahany teto amin'ity fireneny ity androany izy vo enjika manoloana ny lalàna de veritsika hoe falifaty politika zany misy olona fantatritsika zao hoe namotika ny ara Madagasikara ho lasa Madagascar Airlines varotra mihitsy zany an'le compagnie nationale voakitika izy androany aminay tsy falifaty politika zany ao anatin'le izy misy olona nanodikodina ary pirenena teto amin'ity fireneny ity voakitika izy androany tsy falifaty politika kosa zany misy namadika ny volamena ho lasa bolongamby raha enjehana ve zany olo zany dia ho falifaty politika misy teto ny nametraka zay aloha zao no mitondra de zay tianay atao de androany ve izy zany tsaraina androany izy enjehan'ny lalàna falifaty politika le izy zay fampiarana ny lalàna kosa le arabe vahiny ke lasa ohatran'ny misy masony le ohatrany misy masony le za ohatrany hoe tsaingotsaingohana ianina no anina sy ny antony mantsy de zao ohatra zao raisiny ny olona hoe misy le raha Boeing 777 na 777 zany de le gardien le mpamafatrano le rieniny taraiky fa le olona tompona andraikitra zay manana ny fahefana mety nanao sony tsy fantatra zay tany ohatrany zay tena imbonako-hevitra tena imbonako-hevitra aminao ary imbonako-hevitra amin'ireny olon'ireny ao anatin'le izy raha miresaka ny aferan'ny Boeing tsika de marina tokoa zany misy gros poisson anatin'le izy nefa jerentsika hoe ohatrany mbola mena ery fa reo le mpiasa majinika zany nohatra ny lasa mijinjany nafafiny le lehibe any teo tsy mety zay zavatra efa zao kosa
na ny ministry ny fitsarana na ny talie général ny ACM de fatatsika fa efa nyteny mazava tsara kosa hoe misy fanadiadiana mandeha makasika an'izay fa le fanadiadiana fotsiny zany mba tena tokony hoe hiabotir any amin'ny tokony ho izy le izy de tena senanao ny ataony de tena tokony a hiarany sazy hiarany lalàna ao anatin'le izy satria zao manko androany tsika mety miteny hoe falifaty politika fosy tsy falifaty politika mihitsy le izy fa zay nanao ny tsy nety aleo mba hizaka ny vokatry ny nafafiny satria zao androany a zany zao ny atonga de raisiko amiko ny ohatra androany a zany zao mpanolotsaina ny filohan'le fanavozana dika an'izay ve zany satria tandapa androany de afaka manao zay tiako atao koa zany afaka manao zay tiany atao koa zany mpitondra am'izao fotoana zao de raha pitso raha afaka pitso rehefa kitihana indray zay vokatry ny fangoronana rem-pirenena nataonay sanatria na fanivaivana ny hafa satria zao zay no isan'ny mitondra de rehefa endehana indray raha pitso raha afaka pitso de tsy tokony anao valifaty politika tsy mba tany misy lalàna kosa mety fireneny ty andao ampiaritsika ny lalàna ho an'izay nanao tsy nety rerere mba ho ary fanina apetraka mazava tsara mba ho ary fanina na ho balizy ho an'ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana izao koa zay zany le izy fa raha vao tsy mametraka an'izay tsika de ozy hoe lasa misy mizana tsindrinila nge zany ny fampiarana ny lalàna efirenena satria ny vahoaka majinika ihany zany no enjehana vokatry ny mety fahantranona tonga azy nangalatra fa nya mpanao politika ny mpitondra fanjakana zany a satria izy manana fahefana de afaka mangalatra miliara manodikodina repirenena de tokony tsiokitiana dika an'izay raha zay no ataotsika tsisy antony ananganatsika fonjany mety malina ny olona ty de tsy maintsy apetraka aminao zany mialohany andraisina ny antsony mpieno de hoe nanekenao zany ho tendrena amin'ity toerany mampanolotsaina ny filohan'ny fanavozana ny repoblika ity no ianao be resaka tsy naeny amin'ny aniny eny manova ny ele arabe vahiny tamin'ny fijorony tandrena fa fiarovana le resaka tetika asa tany tsy mandrefana iny ve zao toerana misy anao zao zany zany zao isan'ny mety tsy ny olona inona tsara zany le zany fampanginana anao ve le izy ampiovanao ve zany le izy miova ve anao zany sa mitazona ny position zay nahafantarana anareo joroanareo ary efa tadavana anareo mihitsy tamin'ny fotoanandro efa mba voatazotazona kely tany iny angamba no hoe niova nangina aleo ny malagasy no hijery an'izay tsara an'izay zavatra zay misy koa lay fomba fitenin'ny malagasy hitako hoe feny fahendrena le izy hoe io a nitoko fitaka fa ny ataony ho hita fa raha mahakasika tetika asa pastoliara zay lasa varamada de izy hoe tsy miova mihitsy fa ny anay zany rehefa stop de stop satria tsy mety ary tsy hitondra tombontsoa ho an'ny firenena ary ampiko tsy resaka varamada sy pastoliara ihany ny tolomana teto fitatsika ny problema ny terarara any avaratra apasindavana ambanjy iny zay nanirahan'ny filohanay roa herinandro lasa zay ny eny ny feon'nyponina tany mbola nareny tetikasa reny koa raha mbola toerinay ao anatin'le izy rehefa mety hoe tsy hitondra tombontsoa ho an'ny piraitan-drazana hitatsika ny fangoronana ny volamena eran'ity Madagasikara ity zany a zavatra tsy maintsy jerena tokoa ka averiko zany le izy hoe aleo ianareo no hitsara hoe niova ny hevitry ny otrika fely arabe vahiny ny kafimba na tsy niova ao anatin'le izy fa ho anay rehefa stop de stop rehefa tsy hitondra ny tombontsoa ho an'ny firenena de tsy maintsy hiadivana izay zavatra aretony any mariako farany matoa nanapa-kevitra ilay filohan'ny fanavozana iantso ny tena iara-iasa aminy misy zavatra ny fampiresahana atao zay fotsiny ny ano Mario asitsika faingo kely de mandray anjara ihany koa ny mpieno de toizana ny adihevitrinao ary dokam-barotra eto amin'ny Top Radio 2 teboka valo